Fitiavana no azo amezana fianakoany lanareo fitiavany ray ao ambony mitay ny asa nareo. Zanaka no entina eto Exodus toko fa 20:12 Exodus toko fa 20:12 vaky teo zao naran'i Jesosy manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao ho anao. Amen. Amin'izao fotoana izao dia toa tsy manana fahefana intsony amin'ny zanaka ny ray aman-dreny. Maro ny zanaka izay tsy mihaino intsony, tsy manaja intsony ny ray aman-dreny. Inona aloha ary riana mba tsy ho ny zanaka eto amin'ny Efelema Ambatofinaky nanao izany. Eto ny ten'Andriamanitra dia manao ny fanajana ny ray aman-dreny ho zava-dehibe indrindra ka mametraka ny didy faefatra izay anehoana ny fifaneraserantsika amin'ny hafa ny amin'ny fanajana ny ray aman-dreny. Manaja ny rainao sy ny reninao. Tsy misy fepetra io hoe raha toka ohatr'izao ny rainao na ny reninao dia tsy tokony hajaina izy. Inona ny antony tokony hanajana azy? Voalohany indrindra dia solontenan'ny Tompo Andriamanitra izy. Solontenan'Andriamanitra mikarakara ny zanaka ny ray aman-dreny noho izany mendrika ny hajaina izy. Ny faharoa dia ny ray aman-dreny ny tia ny zanaka indrindra. Izany hoe izy zany ny tena mikendry indrindra izay mahasoa ny zanany. Indrindra indray ny zanaka tratry ny fitariana na ny influence any ivelany any dia hoe ianareo tsy tia hanao ny namako. Tsy misy tia ny zanaka mihoatra ny ray aman-dreny. Ny antony fahatelo dia ny ray aman-dreny anie no mahafantatra indrindra izay mahasoa ny zanaka. Ny lalana izay nalovany zanaka efa nalovany ray aman-dreny. Izany dia manetana ny zanaka rehetra eto amin'ny Efelema Ambatofinaky mba haneho fitiavana, haneho fanajana ny ray aman-dreny. Ambarako eto ary izao ny tsara indrindra taminy vitanareo ary sarako ny avo indrindra ny nanomezany ayanareo dia ianao ry dada ianao ry neny kristiana tokoa ianareo satria tonga fianako izao ilay Jesosy fia